mbola hitindray aho tandrona razaka vola iraha itompo iteny amin'ny fiangonany amin'izao volana jolay nananganatsika no hevitra lehibe hoe ho an'ny rehetra ny famonjena. Amen. Mahatonga mamerina n'izany fampatsahivana hoe mibanjina n'izany ny koritenitsika mianatra ny fahamarinana sy fahatanterana zany hohevitra zany isika ary isika rehetra satria ho an'iza ho an'ny rehetra ny famonjena no antony amerinderenatsika nireny no hevitra reny. Raha sendra matorotoronareo a dia taitairoko iaino amin'izany mba tsy mifatiantoka hoe nianatra zay nandritry ny volana jolay fa inona moa le lazaina tamin'ny alady faharoa tamin'ny volana jolay iny momban'le hoe ho an'ny rehetra ny famonjena. Inona moa izy iny ile mpitadidy fa tsy nanoratra eo izy mitaditadidy eo ohatra ny adininy dolo le izy fa ampatsahivina isaky ny anatin'ny toroteny mifandimby an-trano reny fianarana raha atao hoe fitinina miteny fohy kely zao toroteniko zao dia ny hoe zay olona manana ny Jesoa dia manana zany io tsy le hoe manono ny anarany fotsiny tsy hoe zatra miantso ny anarany fotsiny fa tena miara-miaina aminy zay manana ny Jesoa no manana ny fahazavana ao anatiny. Zany olona zany no manana fiainana zao natoko voalohany. Zany olona manana ny Jesoa zany manana fiainana ka io fananany fiainana indrindra no mahatonga azy mifandray amin'ny hafa mba hizarany zany fiainana zany. Fa raha sanatria tsy zarainy zany dia ho tonga tahaka ny ranomasina maty izy la mer morte izy tonga mifandray aminy aza maty. Zay raha fitininy fa hianatsika zay manana anisa any Jesoa no manana ny mazava, manana ny fahazavana, manana ny fiainana ka mizara zany amin'ny hafa. Dia miseho ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba ananako any Jesoa. Endao hiverenana ilay zao natoko faharoa folo teo ka ny andininy fa 7 no hitandrimatsika tsara tsy atongavana amin'izany hoe tsy manana any Jesoa. Zao natoko faharoa folo ny andininy fa 7 iarahantsika mamaky miadana tsara fa io ny fototra io naratombo ary raha misy mandreny tenika ka tsy mitandrina izaho tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Raha misy mandreny ny tenika ino no ampiasaina amin'izany mampiasa sofina. Fa misy olona tsy mampiasa sofina. Fiteny tao malagasy amin'izany olona tsy mampiasa sofina zany dia manetsy tadiny. Raha misy mandrenitrenika ary misy kiateny latsaka ao raha midika teny avy any amin'ny teny fototra hoe ka tsy mitandrina izany le izany zany latsaka io na ny baiboly nahitsy voahitsy aza tsy nahita an'ilay kiateny. Raha misy mandre ka tsy mitandrina amin'izany Jakoba ny teneny io. Raha misy olona izy nakeo anoloan'ny fitaratra hoarina amin'izany zany le olona nakeo anoloan'ny fitaratra izy dia mijery tao anaty fitaratra izy anitanao ianao ihany fa lasa izy dia adiny tare misy ve zany tena misy zany eo na mipetreny fitaratra dia hitanao hoe
iny nisy any ty daleo sy namate fa rehefa lasy ianao hadinao tarehinao tahaka zany olona nandreny teny tompony efa tsy tsy mitandrina ahina olona izay le ten'andriamanitra amitsika milaza ina amitsika ten'andriamanitra io ina no ambarana ina no ariarina fa iverany amin'izao natoko voalohany fa samy karo koa hoe ina zany matematika ny pastery zany zao natoko voalohany ny andininy faefatra sy ny fahadimy zao natoko voalohany andininy faefatra sy ny fahadimy izy no misy a mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ary mazava dia mamirapiratra amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy lay teny rentsika iny zany ino no mitondra ny fiainana mitondra lay mazava raha raisinao iny dia mazava aminao anatinao mamirapiratra anatinao iny ten'andriamanitra io mandrokany aizina misy aizina zany ao anatin'ny olonao misy olona maizy tsay maninona maizy tsay mila inony zany lampy de posy iny lampy de posy io ten'andriamanitra zany ma ianaratsika ny teny tompo anazavany ao amin'ny saitsika ao mba hoafakao zany aizainy zany reny aizainy reny no manalokaloka manamaizina manimbany fifandraisatsika amin'andriamanitra sy amitsika samyolona raha misy mandreniteny ka tsy mitanjany zany dia niaizina manjaka ho aminy eo fa za tsy tonga hitsara azy hoe ny tompo fa ny tompo tsy tonga tsara zao tontolo zao fa amonjy azy dia io teny tompo omenatsika zaraina amitsika vakitsika toriana amitsika ianaratsika isambo io zany tsy natao hitsaratsika fa niny hamonjen'andriamanitra atsika hoanto le aizina mba ho tonga ny mazava ary efa tonga ao ny mazava manana ina le olona manana zao natoko voalohany zany resatsika zany fiainana dia ataovy ny contre phrase fa raha tsy manana ny teny tompony olona dia tsy manana mazava fa aizina no anatiny ary izy tsy manana maty izy zany tehibe ny olona mandehandeha fa matoto be lehibe zany rehetra nany feno matoto ny tanàny feno matoto olona maty nefa mandehandeha satria tsy manana ny teny tompo tsy manana any Jesoa zany iny fivavahantsika io e tsy hoe ho ataotsy anjely io tsy hoe isy rity ianarana mba hatonga hoe zao atao hoe kristianina hoe misy fietika atao zany atao hoe kristianina tsy zany fa anananao le teny tompo dia reny no manafaka ny aizina ny anatitsika any dia manome fiainana ka raha tsara fifandraisana amin'ny namana ianao zany tsara fifandraisana amin'andriamanitra ianao zany zany atao hoe olona velona dia akambany le fiteny olo belona
naharen'andriamanitra atsika. Genesis toko faharoa andiny fahafito izy mba hitsenderan'izay kazo mamoa anokatra baiboly bible interdite document interdit zao Genesis toko faharoa andiny fahafito ary vovotany no namorona Jehovah-Andriamanitra ny olona dia ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Iny fofonaina mahavelona izy zany, io le teny mahavelona, le teny saina omen'Andriamanitra atsika. Fofoniny zany fofonaina zany tsika dia tonga olombelona. Tovy ihany ny teny tompo raisinao, iainanao no tonga manazava ny fiainanao dia manome fiainana anao dia ho tonga olombelona ianao. Zany ka olona. Dia ndraiky isika ho ao amin'ny io Genesis toko faharoa ihany indimy fahasivy folo. Zany zao tsy mahay tsendely amin'izany nareo. Ny andiny fahafito raha moa adimy impiry ndraiky folo na verimberitsika io fa efa adimy. Genesis toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo. Dia sady mitompo kely ery amin'ny andiny fahafito ihany ny maso dia makao amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo. Ary tany no namorona Jehovah-Andriamanitra ny biby sy ny voromanidina mba amin'ny zava-mananaina rehetra fa tsy voalaza hoe nofony fofonaina mahavelona koa ny vavorony. Ny bibidia ny voromanidina misy fofonaina re sa tsy misy? Misy reniko sa tsy manao zany sakanareo. Misy fofonaina re sa tsy misy? Misy fofonaina. Ka iny ary ve zany le nataon'Andriamanitra atao amin'ny vavorony olombelona? Ko izy misy fofonaina ao. Donka tsy io le fofonaina rivotra miditra sy mivoaka amin'ny olona io zany le hoe fofonaina mahavelona nataon'Andriamanitra atao amin'ny vavorony olona. Fa lay fanan'Andriamanitra, lay fanan'Andriamanitra tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra io, tsy misaraka amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra io. Zay mandrea dia nandray mandre zay naniraka, zay miaino dia miaino zay naniraka, zay mahita dia mahita zay naniraka. Inona zany? Le Andriamanitra telo mifatokana. Izy manambara ny tenany tahaka zany io ataony amintsika io zany io ten'Andriamanitra zany ten'Andriamanitra rentsika zany zany iza zany Andriamanitra izany. Ino tonga amin'ny vavorony tsirairay tonga zany avy amiko tsisy lera ao tsisy lera vavoronao fa amin'ny vavorony tsirairay zany ve mianatra tsipirin-javatra mihitsika zany mba ho azontsika tsara zany hoe manana fiainana zany hoe olona mbelona. Lay fofonaina mahavelona, lay tenin'Andriamanitra, lay fanan'Andriamanitra omeny atsika io no mandroaka ny aizana tsika, manome fiainanao atsika ka tonga olombelona sika. Dia zany ka olombelona amin'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra aloha, ifandray amin'Andriamanitra aloha lay olombelona. Fofonaina mahavelona nataon'Andriamanitra fandraisantsika aminy, ny fanahiny, ny teniny, miteraka finoana io Romana toko fahafolo andiny fahafito ambin'ny folo. Fa ny toroteny dia avy amin'ny teny kristianina. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary toroteny dia avy amin'ny teny kristy. Dia io sika mahazo toroteny io zany dia mahazo finoana. Dia finoana ifandraisantsika amin'Andriamanitra io zany indraisika avy tamin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra, dia le tenin'Andriamanitra indraisika iny nanome fiainana ao atsika. Iny no nampifandray atsika nandroaka le aizina ataonantsika tao. Dia any sika vao tonga amin'ilay
fanazavany jauna ihany jauna voalohany donc azafady jauna voalohany toko voalohany epistily zany jauna voalohany toko voalohany dia niraisika tamin'ny sitrapon'andriamanitra teo ndiny fadimy fahaeniny jauna voalohany toko voalohany ndiny fadimy sy ny fahaeniny ary zao ny teny renay tamin'ny tompo ka ambaranay aminareo andriamanitra dia mazava ary tsy misy aizina kory ao aminy raha hoy isika manana firaisana amin'andriamanitra mazava isika kanefa mandeha amin'iny maiziny dia manday isika ka tsy manana ny marina le firaisana amin'ny tompo lay fifandraisana amin'ny tompo lay nandraisana ny teniny lay nandraisantsika ny fanany lay fiainana amin'iny atsika le sika olombelona izany anamarinatsika fa olombelona sika dia mandeha amin'ny mazava sika ka mifandray amin'andriamanitra manana firaisana amin'andriamanitra dia mifandray amin'andriamanitra dia iny fifandraisantsika amin'andriamanitra iny zay tsy hita maso sonareo mahita an'izany ona zany hoe mifandray amin'andriamanitra sika tsy zany fa miprofo fa mifandray amin'andriamanitra sika dia manino mifandray amin'ny namantsika ataonareo aona ny fitian'andriamanitra zay tsy hitanareo fa ny namanareo zay hitanareo satria ataonareo ifandray amin'andriamanitra zay tsy hitanareo fa ny namanareo zay hitanareo satria tsy hifandraisanareo zany natonga atsika na nisy hira ndiny hira fanampiny favalo amin'ny folo fiatsarambelatsy aoko izay dieny eto tany iny fifandraisatsika io zany tsy sina fiatsarambelatsy fa taovy mazava io taovy tsara io mifandraisa tsara amin'ny namanao ianao zany miprofo fa olombelona ianao zany mahatonga atsika rehefa mahita olona mahafinaritra be any ampiasana any any ampiarahamonina any ampiangonana ty dia mateny hoe zanika olona fa rehefa tsy zay genesis toko faharoa ndiny fahasiviny folo zanika manaraka tsara nareo zany rehefa raha tsy fifandraisana manolona ianao mily tsy mifandray amin'andriamanitra ianao zay tsy nahazo ale fofinaina mahavelona tamin'ny jehovah ianao dia ino zany na dia olona azy io olona io sao dia natondroky za lakitsy voakaseka io olona io raha vao raha tsy fifandraisana amin'andriamanitra io mira raha tsy fifandraisana amin'olona io veo mira devio aza hitako zany hoe hiaramonina amin'ny biby miara-matory ianao dia biby eo akaikinao io miara-misakafo anao dia biby eo miara-misakafo aminao io mandeha any an-dàlana dia biby eo an-dàlanao io mipetraka ampiangonana dia biby eo akaikinao io aza mba hitako zany fa mba tian'andriamanitra ahazo zany fiainana zany daholo sika rehetra tsy andramana fa tena profoy tsy le olona akaikinao a io efa conventionnel io fa le olona eo alohanao sy aorinanao a mba mifampitodika kely mitsika fotsiny jereko azy tsika kely fotsiny dia aorina sy eo aloha fa tsy deo akaiky sy a conventionnel io tsisy resaky io fa le any aorina any aoloha ao misy sasany a tsy samanao an'izany satria fantana fa ny aorinany ao a tsy mifandray aminy asa na izy ny biby na le aorinany
zany nana biby anareo a sanatria isy teninareo dia tena natao ny biby pastera ohatry ny biby mihitsy zay tao fa ny Genesis toko faharoa fa 20 no mamaritra ny mahay anao raha tsy manana ny tompo ianao tsy mandray ny teny tompo ianao tsy mihavana amin'Andriamanitra ianao ka tsy mihavana amin'ny namanao ny sanatria ohatry ny biby miady taolana hitanareo tsara misy biby mitovy a samy biby mitovy a fa mpihina taolana da tsy fahazo eo ny taolana tsisy compréhension zany hoe ay no mihitsy fa leo hoaniny fotsiny tsisy resaka zany ao tsy maintsy zay matanjaka ihany no mahazo an'io la loi de plus fort zany zao zany ve no fiainatsika zany ve fiarahamonantsika adio plus fort mety ho plus fort physiquement ohatry mba misy any any mety hoe plus fort samy raha iteny teneo manginy izy iananao dia fa resiny anao zany izy any plus fort amin'ny vava plus fort amin'ny hafetseny izy any danger tsy hitanao misy fa manodinany hoasany izy amin'ny hafetseny plus fort izy zany zay plus fort amin'ny rainga tena hainy mihitsy mamodikodina ny resaka eo amin'ny rainga dia anao a amidy mitsangana plus fort izy zany ake plus force dia mety hoe la loi de plus fort égale force physique fotsiny fa misy force hafa koa any zay ampiasainy devoly anambakany olona ampiasany olona dia reny no amerezan'ny hafa dia simba tanteraka rava tanteraka lay fiavana meto dia rava lay fikasan'Andriamanitra ho an'izy ny famonjena rava tsisy mahazo comme le un mifandray amin'ny deux tsy misy nefa le un mifandray amin'ny deux mitady mbakaroina hoe ndao ifandray amin'ny un izy le un Andriamanitra dia nao zany ty mba ifandray amin'ny namana tsisy dia rava le izy zany akio lakoratsika io iny amitsangana iny ny vata be ny tompo no midapoka teo mampifandray atsika amin'Andriamanitra azy tena ny vata ny ray manontolo nitsoko teo dia natsotra ny tanany andray ny ato andray ny ato ny avana nareo fa tsy afaka ny tana fa mifatsiny zao tontolo zao dia ny fony Jesosy zany mampitonga ny katolika manan'izany hoe fo masiny Jesosy tsara ny fiteny iny ny fony Jesosy ny tia atsika lay mamonjy atsika no ampifandraisany atsika raha milaza isika fa manana firaisana aminy nefa isika mitoetra onaiziny dia mpandainga isika izy dia mazava ny fony dia mazava izy Andriamanitra ny mifandray atsika mazava ianao fa isika maizinement tsy mampitsotra ny tanatsika hoy ny andininy fahaefatra ny hira fa 7:1 aiko tsy enjery aby ny hira ataotsika indro fatazako ny sambonao mitsotra mba isakambona anay mitsotra ny tanany tompo mandray anao fa ianao manino tanana zatra hitanao zany rehefa anao antsika fantatry ny tompo zatra mivokona tsy afaka mitsotra itsyo olona mpany tanana tsisy hevitra mihitsy je me réserve nampimezako ny namako mpiara-manompo maly eo le zokonjokony rehetra tany amin'ny fiaraham-bavaka tamin'ny anako raiky
nandikako an'le teny tsy de mazatra anareo mba atao dika mazava hoe ny hoe avion appareil volant imitant les oiseaux naturels. Avion soraty tsara izy AVOIN appareil volant imitant les oiseaux naturels. Avion. OVNI objet volant non identifié. Objet volant non identifié. OVNI. Soir. SOIR. Efa soarinareo bakeo hoe tahaka nandikanao le avion teo. Sérieux, organisé, mais intéressé, toujours réservé. Sérieux, organisé, intéressé, mais réservé. Soir. Dia olona réservé dolo reo efa soara atao zany ifandray tsara amin'ny namany zany aiay nomeny sasany saina tatsy aza maka olona ho namana tandremo fa irenanina madika anao rehefa aveo donc dia fa je me croise les bras bonjour manao nareo salama tsara tsisy ifandraisana po zany eo sao dia iny a mifandray am-po aminao io dia fitanao eo je me réserve. Ny teny tompo mampianatra anao Andriamanitra dia mazava tsy misy aizina kory eo aminy tsy misy zany zany hoe mifandray amin'rana dia sao tany am'izao non roy zany devoly zany fa raha manana firaisanamo isika dia manana fiainana olombelo dia mazava ny eo anatinao dia anao zany tsy le maizi-tsaina fa mazava saina tsy anao zany le hoe maizi-po fa madio fo tsy anao zany le miolakolaka fanahy fa mahitsy amin'ny fifandraisanao ny namanao. Mety ve zany fandray mahitsy amin'ny namana zany ratsy mety zany dia io le namana mihitsy io mihitsy io mety analosiny ka aza tsindrinao amin'izay tradition na fombafomba mpitenenana ny tenandriamanitra izy ankatoavinao atao be ny namana fa raha ihany mitokiso sy ny hoe raha azo atao dia miavana amin'ny olona rehetra izy anao ankatoavinao am'zany io pastera dans un sens fantatra indre ny afetsenareo ankatoavinareo dans un sens dia hoe atao be ny namana fa indray ihany metokiso fa dans l'autre sens rehefa ty am-piangonana dia raha azo atao dia atao zay vananareo amin'ny olona rehetra raha ty am-piangonana zany ny fiainanareo zany mahatonga anay lazay ny sasany pastera tsy otra loatra olona rehetra itsikina taony tsy fantatrao reny tsikitsikinao reny pastera ka misy zavatra ao am-pony ao avelao izy no manano zavatra ny am-pony fa zavatra manano zavatra ao am-pony dia ny atao koa bonjour naizanaizy taizanao na hitany eona taminao dia hoe mototra be taminao taiza ao an'ny olona rehetra famonjena mety anao ny fitaovana ampiasain'andriamanitra amonjen'ny olona rehetra iny dia olona mifanena taminao mifandray taminao miara-miasa taminao miara-monina taminao ray dabli taminao taodinanao tamin'ny dabli miara-sisisy mety anao ny fitaovana ampiasain'andriamanitra
tany io mahita lay famonjeny zany lazay ny salamo fahavalo amin'ny sivifolo teo novakitsika teo hoe efa mahita ny famonjeny Jehova sao rehetra zao ny olona sy ny firenena rehetra hoy ny salamo fahavalo amin'ny sivifolo ka raha mba ianao mampiasain'ny tompo amin'izany dia mety izy ianao mba hitonga lay famonjena fa ho an'izy manila rehetra ny famonjena amen.